amin'ny anaran' Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta no irabako nao rehetra zay manaraka ary komiaino andaran'izao zay ndraiky hitako mpitandro sompon-dramboarsaona na aiza misy anareo na any ampita any an-dranomasina any na aiza ty Madagasikara na any an-dafo rehetra any fahasoavan'Andriamanitra ianao amitsika rehetra ady mba ho tanteraka amitsika ny fikasany ary dia Andriamanitra mihitsy no anamarina ny teniny am'izay ambara satria ny teny Andriamanitra no dinihina dia hivavakytsika sotranao zay Andriamanitra famindramponao sotra ny fahasoavanao ka ny fiadananao mitrehitra olonao fanahy ny sainy etreninay tsiray avy ady anao isaina faindrenay ametraka teny mivavako ary hitondra ny hafatra amin'ny olona rehetra naiza misy azy amin'ny anaran'i Jesosy tompo avy andreta ary komfonandranako zavavako zany sotra Andriamanitra amen alleluia maro ny olona no tsy mino ny fisian'Andriamanitra ary ao koara araky ny zavatra miseho ny baiboly de neveriny zareo fa hoe fisaina alombelo eritreritrylombelona ihany fa tsy avy amin'Andriamanitra ary nefa de zao am'ty baiboly tia de nasehon'Andriamanitra ny tantarany firenena izao tontolo zao nanomboka hatramin'ny Babilôna ka mandra-piavon'i Jesosy tantarainao amin'ny baiboly zany ary izay no lazainy eto ankehitriny anam-pirofona fa zao tena azo antoka zatra voalaza ao amin'ny baiboly ary tsy maintsy tanteraka daholo zatra voalazao raha ny tantaran'ny firenena eran'izao tontolo zao voalaza amin'ny Daniela toko 7 zany ary zay indrindra amin'ny Daniela toko 7 de manambara ny tantara manomboka hatreo amin'ny Babilôna ary mandra-piavon'i Jesosy Daniela toko 7 de ho jerentsika izany ary zao mivolaza amin'ny Daniela toko 7 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo aloha Daniela toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo vakitsika aloha manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Daniela toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny taona voalohany nanjakany Belsazara mpanjakany Babilôna de nanonofo Daniela sady nahita fahitana tao ampandriany ary nosoratany ny nofy ka nambarany ny fotofototsy ny teny de ny teny Daniela ka nanao hoe nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina aho fa indreo ny rivotry efatry ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe ary nisy biby efatra lehibe samy hafa miakatra avy tamin'ny ranomasina eo tsika de mahita hoe ahita fahitako tamin'ny alina aho ka indro ny rivotry efatry ny lanitra nibosesika teny amin'ny ranomasina lehibe ina ny tiany ambara amin'ny hoe rivotra tsara mba ho fantariny zany Isaia 7:7 satria misy dikany hoe rivotra io satria fahitana le izy Isaia 7:7 de ny andininy 7:8 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany moa tahaky ny namelezana izay namely azy va no mba hamelezana azy koa ary tahaky ny namonoana azy izay novonoiny va no mba hamonoana azy koa tamin'ny nandroahany azy dia voafetra ny adiany taminy nokororony tamin'ny rivotra makery izy tamin'ny andron'ny rivotra avy any atsinanana raha dininy zany rivotra zany de ady ny dikan'le rivotra zany teny zany jerentsika koa ny Jeremia toko 4 de ahitatsika tena hevitra ny teny hoe rivotra rehefa misy ny fanoarana ao amin'ny baiboly na fahitana Jeremia toko 4:11 ka hatramin'ny 13 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany 1:10 ka hatramin'ny 13 manao hoe am'izany andro zany de ho lazaina amin'ny ty firenena ity sy Jerosalema hoe isy rivotra mahamay avy any tendrombohitra mangadiady any anefitra hankamin'ny oloko zanakavavy kanefa tsy kororoana na hanadiovana de ho tonga avy amiko ny rivotra makery noho ireny ary ankehitriny
zaho kosa hifandahatra aminy. Hitantsika eto fa misy rivotra voalaza eto ka hatramin'ny andininy fa araky nijerentsika teo fa 13 izy io de arahantsika ihany ny fanambarana hoe ahoana ny toany zany teny zany. De ny andininy fa 12 de tonga avy amiko zay rivotra makery noho ireny ary ankehitriny zaho kosa hifandahatra aminy. 13 indro avy toy ny raona izy ary tahaky ny tadiony kalesiny faingana noho ny voromakery sy ny sovaliny. Lozantsika fa lany ringana isika. Io rivotra io zany de manambara ady baketsika koa ny andininy 9 sy ny 17. 9 sy 17 manao hoe lazao nareo ho amin'ny firenena torio amin'ny Jerosalema hoe misy mpanao fahirano avy any an-tany lavitra ka manakora hamely ny firenena ny Joda. Manodidina azy ireo toy ny fanaony ny mpiandry saha fa efa niodina tamiko izy ho Yahve. Etsika de manambara fa zao ady mihitsy zany le fanambaran'ny rivotra de mazava ny tenin'Andriamanitra satria raha tsy mazava amintsika zany le teny tary amin'ny Daniela 7 fa hoe isy rivotra mahery ame de tsy azava. Bakitsika koa ny Jeremia 7:1 de ho hitatsika koa mbola dikan'le rivotra tsara ho fantatry ny tsiray avy satria faminanina de tsara ho fantarana. Jeremia 7:7 any andininy 9:30 sy ny 7:30. 9:30 sy 7:30 bakitsika aminaran'i Jesosy. Ary tondra rivotra efatra avy amin'ny lafiny efatra ny lanitra aho hamelezana any Elama ary akeliko ho am'izany rivotra rehetra izany izy ka tsy hisy firenena izay tsy helezany voaroka avy any Elama fa ampivadipo any Elama eo ny lohan'ny fahavarony sy eo ny lohan'ny mitadiny ainy aho ka hahatonga loza aminy dia ny fireketany fahatezerako ho Yahve ary ampananjehiko azy ny sabatra mandrapandaniko azy. Eto atsika de mahita fa ny hevitry le hoe rivotra de ady mihitsy hamelezan'Andriamanitra ny olona zay miady amin'ny manao ratsy de jerentsika koa satria zava-dehibe ny afantarany zany ataoko fa hoe arahana tsara ny tena heviny. Jerentsika koa ny Osea 13:12 zao koa nambara mbony amin'ny rivotra amin'ny anaran'i Jesosy fa Efraima dia havokatra eo amin'ny rahalamy nefa ho avy ny rivotra avy any antsinanana dia ny rivotra Yahve miakatra avy any anefitra ka dia ho ritra ny loharanony ary ho tankina ny fantsakany. Zero tsara eto fa tena rivotra mihitsy ady io zany famelezana. De koa ho babona ny rakitra dia ny fanaka tsara rehetra. Etsika de manambara ady io ary manimba mandraba ny asan'ny ratsetsetra. Ara-dinitsika ndray satria raha namaky ny Daniela 7 tsika de miresaka hoe biby hoe andininy 7 Daniela 7 andininy 7 manao amina hoe anisy biby efatra lehibe avy samihafa niakatra avy tamin'ny ranomasina. Ara-dinina ny hoe biby io de Daniela 7 ihany manazava azy. Ary zao mbola azy andininy 7 Daniela 7 andininy 7 amin'aritsy reo biby lehibe efatra ireo dia mpanjaka efatra zay hitsangana avy amin'ny tany. Zany hoe fanjakana zany reo biby efatra reo. Ho toizatsika ary ny fanambara satria
tantarany zao tontolo zao mihitsy no ambara amy baiboly, mbola tsy nisy akory a fa ny Babilôna ihany ny mbo nisy, de ho hitatsika fa aseony Andriamanitra ny fahamarinany. Toizatsika ary ny Daniela toko 7 ny 14 ka hatramin'ny fahavalo voakitsika 14 ka hatramin'ny fahavalo amin'nara Jesosy. Eny am-pandehanana de misy fifanazavana. Ny voalohany, biby voalohany zany de toy ny liona ary nanana elatry ny voromahery. Nijery aho ambara mpanongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka nijoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona, sady nanana natao manana fon'olombelona izy. Zereo tsara eto a, toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Io zany satria tamin'ny andron'ny Babilôna nanomboky ny nofy manambara amin'ny fanjakan'ny Babilôna zany io, zay tena natanjaka tokoa, nanaelana efatra, zany hoe naneran-tany ny fanjakany araky ny teny voalaza eto, ka ary veo nesorona ny elany, ambara mpanongotra ny elany, ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka nijoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona. Zany hoe tena nanam-pahendrena mihitsy zany, sady natao manana fon'olombelona izy. Nanana fon'olombelona zany hoe nanam-pahendrena, fahalalana, ary natanjaka mihitsy ny fanjakan'ny Babilôna. Toizatsika indray ny 15, biby manaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indro koa ny faharoa, biby hafa tahaky ny bera, zay nampisonitra ny ila-tenany, sady nisy taolatezana 3 teo ambavany anelanelany nifiny, ary toy izao no voalaza taminy, mitsangana ho mana nofo be. Eto antsika de manambara ny fanjakana narakaraka Babilôna, ny orsa de bera moa zany, orsa ny atao hoe bera, ary de hoe nampisonitra ny ila-tenany, zany hoe mediana sy persiana zany io, nampisonitra ny ila-tenany. Ary voalaza fa hoe nisy taolana 3, fanjakana 3 zany potehiny mihitsy teo amin'ny nifiny, ary voalaza eto, ary toy izao no voalaza taminy, mitsangana ho mana nofo be. Nandrava firenena maro mihitsy izy, ary napotika olona maro, mediana sy ny persiana zany. Biby fahatelondray jerentsika amin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Daniela 7:15. Ano ny afaky zany de nahita aho fa indro nisy hafa koa toy ny leoparda, zay nanana ela-borona efatra teo andamosiny, ary io biby io nanana loha efatra, ary nomena fanapahana izy. Eto ndray dia biby tahaka ny voalaza eto, nahita fa indro biby faharoa dia toy ny leoparda. Zay ndray zany voalaza, ary nanana elatra efatra, loha efatra. Tika zany naneran-tany fanjakany. Ary nahoana natao hoe lasa nanana loha efatra izy? Fanjakana Grika moa zany ty, zay nisy mpanjaka Alexandre le Grand, Alexandre Lehibe. Ary Alexandre Lehibe natanjaka mihitsy, nandresy firena maro, saingy zao be lalao, be mity toka letry Alexandre Lehibe, de maty tanora. De eto misy nyteny hoe manana loha efatra raha vakitsika ny 15 io. Zay ary no ny afaky zany de nahita fa indro nisy hafako toy ny leoparda, zay nanana ela-borona efatra, zany hoe naneran-tany ny fanjakany teo andamosiny. Ary biby io nanana loha efatra, nanana loha efatra koa izy. Manambarana hoe nanana elatra efatra izy, de manambara fa naneran-tany ny fanjakany tamin'ny Alexandre Lehibe io. Ary loha efatra de zao, satria nerina sotro toka loatra Alexandre Lehibe io, dia maty tanora. Dia reo generaly efatra, généraux moa zany, reo generaly efatra teo am'fanjakana zara am'fanjakana, ka ny général Cassandros niaka ny Macédoine, zay lasa Grèce ankehitriny. Ary Séleucos nahazo an'ny Syrie, général Séleucos. Ary général Lysimaka nahazo ny Thrace. Io Thrace io tsy hita itsony io tanàny firenena io hatramin'izao fotoana zao.
ary general Ptoleme kosa nahazo any Egypta. Zara efatra zany ny fanjakana rehefa maty Alexandra lehibe. Zay zany a fanjakana fahatelo. Toizatsika indray ny andininy fahafito. Daniela toko fahafito ndray ny andininy fito ka hatramin'ny 8 ahitantsika ny fanjakana faefatra. Zao mbolaza amin'ny fanjakana faefatra aminaran'i Jesosy no niapaky zany de nahita tamin'ny fahitana tamin'ny azy naho ary indro no fanjakana ny faefatra biby mahatsiravina sady matanjaka sy mahery indrindra ary nanana nify vy lehibe izy nihinana sy notaota izy ary ny sisa tsy laniny de nososeniny tongony ary kafa noho ny biby rehetra teo alohany izy sady nanana tandroka folo. Nodiniko ny tandroka ka indro nisy tandroka ray kely koa nipotra teo aminy ary novohana teo anoloany io ny tandroka telo tamin'ny taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana izy. Etsika dizao le biby mahatsiravina sady matanjaka manana nify vy piteny daholo zetrena zay sisa tsy laniny a dia nososeniny tongony ary nana tandroka folo izy. De volaza fa nisy tandroka kely ndraiky io nipotra ary tandroka kely ndraiky nipotra io de hoe amin'ny andiny fahabalo aminaratsosy nodiniko ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely ko nipotra teo aminy ary novohana teo anoloany io ny tandroka telo tamindreo taloha ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra mihoapapana izy. De tsara zany fa le tandroka kely de mahagaga fa matanjaka. Tandroka telo teo anoloany zany voany zany hoe mpiteny ravany de lasa tandroka fito zany sisa tafajanona ary volaza fa le tandroka kely io a de manana mason'olona sy vava miteny zavatra mihoapapana izy. Zany hoe mana mason'olona de mahalala sy mahita ny zavatra miseho rehetrerany tany. Zay ny dikiny hoe manana mason'olona izy ary miteny zavatra miopapana manana fiteny hafahafa mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Zay zany ny zavatra voalaza. Ary zay zany tantara zao fa tanteraka daholo reo zavatra reo Babilôna de aveo ny fanjakana manaraka kamalo de hitatsika le voalohany de ny voromahery, ny faharoa de Mediana sy ny Persiana, ny fahatelo ny fanjakana Grika ary ny faefatra fanjakana Romanina. De aveo misy tandroka folo teo moniny de misy tandroka kely. Inona le tandroka folo? Izy reo zany a de nambarany izy fandrao voalaza eto inona ny amin'ny tandroka folo. Bakitsika ny andininy roapolo Daniela toko fitiny roapolo aminaratsosy ary ny amin'ny tandroka folo teo andohany anankiray koa zay nipotra ka nisy telo nipotraka teo anoloany leo nivoana zany de potraka resy teo anoloany dia ilay tandroka nanana maso sy vava zay miteny zavatra miopapana ary nijery aho de fa le jery azy de lehibe noho ny namany. Eo zany sika de mahita zao fanjakana koa zany reo folo reo sy tandroka kely reo fanjakana ary zay ny voalaza hoe ino reo tandroka folo reo. Ny tandroka voalohany a zay olontsika nanaraka tantara na histoire de malala tsara hoe nisy ny atao hoe Ostrogoth zay rava tamin'ny taona 3 koa nisy ny atao hoe ny Visigoth zay lasa Espagne ankehitriny. Ny Visigoth lasa Espagne ankehitriny ary ny nisy ny atao hoe Burgonde lasa Suisse ankehitriny ary ny Vandal de voaroka tamin'ny taona 7 ny Vandal ary rava tamin'ny taona 4 ny Justinien zany a no Empereur Justinien no nandrava azy. Ao ndray ny hoe Allemand zay lasa Allemagne de ao ndray ny Saxon lasa Angleterre ankehitriny. Ao ndray kosa ny atao hoe ny Lombard mahafantatsara tsika ny hoe Lombardie misy ny Italie zany de misy ndray ny Suève lasa Portugal ankehitriny. Mazava de tsisy zay tsy mahalala an'izany sika
amin'ny tantara rehetrarehetra. De misy koa ny atao hoe Hérules zay rava tam'y taona 1770 ary tsy hitatsony tam'y 3 taona zany. De farany ny Franc zay lasa France ankehitriny. Fatatsika tsara ny fandehany zany tantara izy tsisy tsy mahalala an'izany ny zay zay mana-tantara fahindrehetra. De anjarantsika mahalala tsara fa ny anankitelo zany de maty ny tandroka kely. Le tandroka kely tsy izy akory fa fanjakana papaly. Io zany misehoany fanjakana papaly tandroka kely io de rava le hitatsika misy anankitelo reo hoe foana tam'y taona zao, foana tam'y taona zao, misy anankitelo. De fito sisany tafajanona. Hitatsika am'zany fa tena zava-dehibe ny afantarantsika zany tantara zany. Mbola toizatsika manaraky satria tsy mbola voalaza atao zao ny tantara fiangonana satria ty tantara-pirenena no resahana. De mbola ho avy ko tantara fiangonana mbola mitohatra amin'ny mandra-piavan'i Jesosy voalaza am'ty Daniela toko fafito daholy. De anjarantsika ny mandinika hoe ay le tenin'Andriamanitra, tena tenin'Andriamanitra mihitsy ny baiboly ary tena misy Andriamanitra, azo antoka fanavotana avy eo am' Jesosy ary arahana ny tenin'Andriamanitra. Betsaka ny milaza fa hoe ny foanana ny didy folo. De voalaza koa raha ny sasa milaza fa hoe sabata daholo ny andro rehetrarehetra. Didy folo de tsy mbola miova mihitsy raha mamaky ny Daniela apokalipsy tsika toko fa 5 de voalaza ao mihitsy fa mbola any an-danitra ny didy folo. Apokalipsy toko fa 5 ny andininy fa 5 misy teny toy zao ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaky zany de nahita aho fa indro novohana ny tempolo de ny tabernakely ny vavolombelona tany an-danitra. De misy mariky kely ny vavolombelona raha mamaky tsika ny amin'ny Exodus, Leviticus, Deutéronomia de le hoe vavolombelona de tsy inakory fa ny didy folo. Ary am'ty baiboly ty ery ambany ery de mazava tsara tabernakely ny vavolombelona de ery ambany ery sy miteny hoe tabernakely ny didy folo. Tsy mbola miova ny didy folo. Betsaka nefa milaza fa hoe foana ny didy folo, tsisy tsony ny didy folo, novana ny didy efatra miresaka ny sabata. Tsy marina zany. Fa mbola mitoetra tanteraka satria manambara n'Andriamanitra ny lalàny tenin'Andriamanitra ny lalàna. Satria masina sy marina ny lalàna ary maneho finoana. Ary ny antony didy zay natonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny hoakitsika ny tenin'Andriamanitra. Timoty voalohany toko voalohany ny andininy fa efatra. Timoty voalohany toko voalohany andininy fa 5 azafady. Timoty voalohany toko voalohany andininy fa 5 amin'ny anaran'i Jesosy fa ny antony didy de fitiavana avy aminy fo madio fietetana tsara ary fona tsy maintsy rahabelatsy. Raha dinihiny zany ny antony de fitiavana. Avy izy amin'ny fitiavana, Andriamanitra amin'ny fitiavana, tondra fitiavana amin'ny fo madio. Ary ny finoana, Jesosy ny tompo ny finoana sy mpanefa azy. Manambara n'Andriamanitra Jesosy Kristy zany ny didy mbola efa nazavana tamintsika teto zany. Fa de mbola toizatsika ny amin'ny bokin'ny Daniela zay manambara ny tantara ny zao tontolo zao, tantara ny fiangonana ary manambara nanovany olona ny lalàna sy ny sabata ho hitatsika ao zany. De fahasahoandriamanitra eo amintsika rehetra de ho voninahitr'Andriamanitra ny zavatra nambara amin'ny anaran'i Jesosy fa mandrakizay ny famindrampony. Ivavaka tsika. Sotranao zay Andriamanitra ny famindramponao. Sotra nazona nazava ambony bokin'ny Daniela toko fafito zay manambara ny tantara zao tontolo zao zay mbola toiza manaraka. Sotra ny mizino saina fahendrena amponomponao anambaran'izany. Ka de honao ny dera anao sotra nao voninahitran'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ary sotra anao fa na entinao amin'olo zany kafanao sonny sy ny sainy olo andray ny teny sy ny afatra mba ahafantarana fa tena misy anao Andriamanitra azo antoka Jesosy fa ianao mpamonjy ary ny teninao de marina tsy maintsy tanteraka avokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy tompony novoko zavako zany. Sotra Andriamanitra, sotra Jesosy. Amen. Alleluia. Dia manao veloma mahafinaritra indray tompoko. Ho sao Andriamanitra amintsika amanaraka indray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.